mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika revaka malala tratra ity alatsinainy fa iraika ambin'ny folo ny volana desambra ity ny finaina voalahatra ho antsika riavako dia ny pistily voalohany nosoratany jaona voalohany toko faefatra jaona voalohany toko faefatra andiny fa fito ka hatramin'ny fa iraika amby roapolo amin'ny anaran'i Jesoa. Ry malala, aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Ary izay rehetra tia no naterak'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. Izao no nanehonina ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra niraka ny zanany latokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Izao ny fitiavana, tsy ny nitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavany antsika. Ka ny rahy ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika dia tokony mba hifankatia kosa isika. Tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana. Raha mifankatia isika dia mitoetra ato amintsika Andriamanitra ary tanteraka ato amintsika ny fitiavany. Izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao aminy isika ary izy ato amintsika dia nanomezany antsika ny fanahiny. Ary izaho efa nahita ka nanambara fa ny ray efa niraka ny zanaka ho mpamonjy izao tontolo izao. Na iza ny manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesoa dia mitoetra ao amin'ny Andriamanitra ary izy kosa ao amin'Andriamanitra. Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Izany no ahatanterahana ny fitiavana amintsika mba hananantsika fahasahiana amin'ny andro fitsarana fa tahaka azy isika eo amin'izao tontolo izao. Tsy manatahotra ny fitiavana fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra fa mampahoro ny tahotra. Fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana isika ty satria izy efa tia antsika taloha. Raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra nefa mankala ny rahalahiny dia mpandainga izy. Fa izay tsy tia ny rahalahiny izay hitany, ataony ahoana no fitian'Andriamanitra izay tsy hitany. Ary izao ny didy efa azontsika taminy, izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tao Efesosy no fotoana lava niasan'ny Jaona apôstôly. Rehefa rava lay tao Jerosalema dia nifindra monina nakany Efesosy izay fiangonana naoron'ny Paoly iry Jaona sy Maria renin'i Jesoa. Jaona sy Maria renin'i Jesoa moa dia Jaona apôstôly io dia tsy nisaraka intsony izy mianaka satria tsaroantsika ny tenin'i Jesoa. Toy ny azo fijaliana nitodika tamin'i Jaona manao hoe raha lehilahy indro ny reninao ary todika tamin'i Maria manao hoe raha vehivavy indro ny zanakao. Zany hoe toy ny nankininy Jesoa tamin'i Jaona ny reniny ka niteneny hoe raha lehilahy indro ny reninao, ary toy ny nankininy Jesoa tamin'i Maria i Jaona lay zandriny indrindra, lay tanora indrindra tamin'ny apôstôly. Ary dia tsy nisaraka mihitsy izy mianaka fa sainga tao Efesosy no fotoana lava izay nandaniany Jaona ny fotoana. Marina moa fa rehefa avy eo izy dia voasambotra to martiora dia nogadraina tany amin'ny nosy Patmosy izay nahita ny fantatsika fa nanoratany ny bokin'ny Apokalipsy. Fa eo amin'ny tantaran'ny Jaona apôstôly tsy amin'ity soratra masiny ity ihany fa amin'ny boky maro samihafa, boky apôkrify maro samihafa, dia famerimberin'ny Jaona tao Efesosy ny fifankatiavana. Rehefa misy olona tonga mitarahina amin'ny Jaona apôstôly ireo soratra tranainy dia izao mandrakariva ny tenenin'ny Jaona manao hoe mifankatiava.
raha misy olana ao amin'ny fiarahamonina, fifandraisan'ny mpiangona, fifandraisan'ny kristianina, fifandraisan'ny mpivady, fifandraisan'ny ankonana, de zao mandrakariva ny tena verimberin'ny jaona mifankatiavy. Ary dia tsy mifanalavitra am'zany mihitsy fa toy ny mamery teny aza. Izany raha oharina amin'ny epistily nosoratan'ny Jaona amin'ity eto am-pelatanantsika ity, Jaona de maneho fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Ny fitiavana no Paoly moa miteny an'io fa ny fitiavana amin'ny Jaona dia ny fitiavana no ahafahan'ny olona misongona ny zavatra rehetra. Tsy misy olona izay manam-pitiavana na ary ka hoe tsy mahavita mandresy ny zavatra sarotra isan-karazany. Zay mahatonga ny Jaona eto mitemana hoe tsy manatahotra io fitiavana io. Ny fitiavana amin'ny Jaona dia tsy hoe lehibe ihany arak'izay tenenin'i Paoly, fa ny fitiavana dia ambony indrindra ary tsy misy olana tsy voavahany atao hoe fitiavana. Ny olombelona moa am'izao andro ianantsika izao de efa somary diso fampiasany atao hoe fitiavana. Indraindray resahany amin'ny vava ny fitiavana, resahana eny amin'ny fiarahamonina ny fitiavana, resahana indray ary eny amin'ny mpifankatia ny fitiavana, resahana koa any amin'ny sehatra maro samihafa ny fitiavana. Tsy maninona koa zany fa tsara ny resahana fitiavana, tsy aleo miresaka fitiavana, tsy aleo miresaka fahakalana, fa hitakiana kosa ny fitiavana de hitakiana asa, hitakiana andraikitra, hitakiana fanoloran-tena. Ary izay no aseho an'ny Jaona eto raha manazava izy manao hoe aoka hifankatia isika. Sarotra be hoy Jaona no miteny olona miteny hoe tia an'Andriamanitra izy nefany makahala ny rahalahy. Sarotra be zany ho Jaona, tsy mety zany. Ahoana ataonao ahoana no laza fa tia an'Andriamanitra ianao? Ahoana no ilazanao fa kristianina ianao raha ohatra ka feno fahakalana ny rahalahy? Ny rahalahy tiany Jaona resahana eto de reo mpiara-mivavaka, reo mpiray finoana, reo fianakaviana, reo mpiray tanindrazana, reo mpiara-belona. Mafy tokoa amin'ny kristianina indraindray ny hoe ao anatin'ny fiangonana misy azy dia indraindray misy olana tsy voatery hitovy hevitra, fa mafy amin'ny kristianina indraindray ny manaiky hoe za tsy maintsy tia ny olona io. De hoy Jaona manao hoe tsotra be hoy Jaona no ahafahanao manaiky hoe tsy maintsy tia ny olona io ianao, de izao mpanjino ny fitiavan'Andriamanitra anao. Izao ny fitiavan'Andriamanitra, tsy ny tiavantsika n'Andriamanitra fa ny tiavany antsika, ny rahay ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Ry malala, raha izany ny fitiavan'Andriamanitra antsika de tokony mba hifankatia isika. Zany hoe raha vantany vao latsaka ao anatin'ilay fienan'ny fitiavana ianao, raha vao latsaka ao anatin'ny fienan'ny fitiavana isika de tao amin'ny Jaona hibanjana ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Ary i fitiavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy io indray no manjary mameno ilay fitiavantsika ny namantsika. Zany hoe vitantsika am'izay ny midiny namantsika rehefa tsapantsika ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Rehefa tena tsapantsika ny fitiavan'Andriamanitra antsika, zay vaholana tiany Jaona tena no Jaona manao hoe tsy mbola miaino anatin'ny fitiavana ianao satria tsy tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra anao. Fa inona moa ianao ny aingana? Inona moa ny eloka tsy efa nataonao teo anatrehan'Andriamanitra? Inona moa ny tsy fahatanterahantsika teo anatrehan'Andriamanitra? Fa zao tia antsika mandrakariva Andriamanitra ary nomeny antsika ny zanany. Lay hoe nomeny de natolony taky ny fanolotra zavatra mihitsy, natolony nataony fanomezana ho antsika ny zanany. De ahoana hoy Jaona no tsy hitiavantsika ny namantsika? Mety hitentsika hoe sarotra be zany tenin'ny Jaona zany. Sarotra zany ho an'izao tontolo zao, sarotra zany ho an'ny tsy mino. Fa ho an'ny mino izay resy lahatra ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy maintsy mifankatia amin'ny mpiara-mivavaka aminy izy, amin'ny namany izy, amin'ny mpiara-belona aminy izy, satria mahatsiaro ny fitiavan'Andriamanitra. Le afako amin'ity Desambra ity moa de nivotoatin'ny mofinaina hoe ankalazao ny mpamonjy. Endrika anankiray amin'ny fankalazana an'Andriamanitra, tsy ny materiela, tsy ny hoe akanjo tsara ilainy zany fa tsy zany ihany, zany ny bitika indrindra.
tsy ny hoe ny fitaovana mamirapikatra maro isan-karazany tsy zay ihany fa zao ny tena fankalazana an'Andriamanitra, ny tena fisaorana an'Andriamanitra, ny tena fakasana an'Andriamanitra de zao ny fanehoana ny fitiavanamana, ny fanehoana ny fitiavana ny mpiarabelona, ny fanehoana ny fitiavakavana. Ny olona manam-pitiavana, ny olona miaina amin'ny fitiavana de ny olona mankalaza an'Andriamanitra. Raha vao tia an'Andriamanitra ianao, raha vao tia ny namanao ianao, raha vao tia ny mpiarabelona aminao ianao, de zay ny fankalazana an'Andriamanitra tsara indrindra. Raha tsy zany dia tonga amy tenin'ny mpaminany manao hoe mankalaza ihany molony, zany hoe mankalaza amin'ny molotra saingy ny fo feno fankahalana. De iny ange hitan'i Jesosy e, hitan'i Jesosy ange le molotra mihetsiketsika, fa hitan'i Jesosy koa lay fo tsy madio, le fo feno fankahalana. Fa na tsy miteny aza ny vavanao, rehefa ao anatiny ao ny fitiavanamana, rehefa ao anatiny ao ny fitserana ny mpiarabelona, rehefa ao anatiny ao le fahadiovam-po, de zao zay ny fankalazan'Andriamanitra tsara indrindra. Hotsika hoe mitodika am'izao tontolo zao isika. Raha ohatra ka mijery an'izany andininy zany de mety ho zao ny tenin'izao tontolo zao manao hoe zay ny mampalemy ny kristianina. Zay ny mampalemy ny kristianina satria tokony hoery manosika amalifaty ny fankahalana. Fa ndraindray heverin'izao tontolo zao manao hoe ny fitiavanamana ange manjary mampalemy. Manjary mampalemy anao satria manjary mampandefitra anao. Manjary toy ny mampanararaotra ny ratsy. Manjary, zay ny fijerin'izao tontolo zao, hoe mba hampirindra ny fiarahamonina de zao, raha misy ratsy, raha misy ratsy dia tokony hovaliana ny ratsy. Tsy miady hevitra am'zany sika. Ny fanitsiana ilaina foana, fa tsy manafoana mihitsy ny fanitsiana akory ny fitiavanamana mazava ho azy. Fa zava-dehibe ny fitiavana. Ny olona miaina amin'ny fitiavana tsy faharesena akory. Efa mberimberitsika ndray maka indroa intelo akory ary. Reto olona anankiroa reto teo amin'ny tantaran'izao tontolo zao, nanova ny tantaran'izao tontolo zao tamin'ny taonjato faha roapolo, mainty hoditra anankiroa nanova ny tantaran'izao tontolo zao. Ny anankiray Nelson Mandela. Nelson Mandela ny gadra nandritry ny 7 amby roapolo taona. Inona moa ny fahotany? Ny volokodiny. Inona moa ny veriny olo voatany? Ny volokodiny. Nitondrona ho mainty hoditra izy, nitaky ny zony izy, nitaky ny zony ny fitoviany izy de zao melohany izy satria mainty hoditra. Zavatra isany ataotsika hoe laviny am'izao toetrandro iainantsika izao, zavatra tsy azo ekentsika am'izao andro iainantsika izao ny hoe olona kianina, na olona melohana, na olona aratsiana noho ny zavatra voajanahary eny amin'ny tenany. Zavatra tsy ekentsika zany. Tsy ekentsika mihitsy am'izao andro ataotsika hoe andron'ny fahalalahana angara zay azo zany manao hoe kianinao ny olona noho ny zavatra tsy niankina tamin'ny tenany. Ohatra hoe noho ny volokodiny, noho ny fiaviany, noho ny bikany, mety noho ny fahasembanany, noho ny tarehany, noho ny tsy fantatro. Dia zany rehetra de tsy ekentsika ho azo ekeny zany. Tsy azo ekenany hoe kianinao ny olona noho ny taonany, hoe inona koa iny antitra iny, inona koa reny, inona koa iny semban'iny, inona koa iny ratsibiky iny, inona koa iny sy ny sisa. Zany zavatra tsy azotsika ekena mihitsy satria zao tsy azon'ny kristianina ekena, tsy azon'izao tontolo zao ekena. Raha izao tontolo zao civilize, tsotra fotsiny zao raha de tsy manaiky an'izany satria zavatra tsy niankina tamin'ny olona zany, tsy niankina tamin'ny mihitsy zavatra teny amin'ny tena. Noho zany dia hafahafa be raha anakina olona am'zany, tsika tsy azotsika ekena zany. Tahaka ny hoe tsy tokony ireharehantsika koa izay zavatra voajanahary eny tsika, mety ho fotsy hoditra tsika na mety ho mainty hoditra tsika, tsy azotsika ireharehany zany satria zany tsy avy amintsika fa avy amin'Andriamanitra. Mety ho tsara tarehy tsika, tsy azotsika ireharehany zany
satria tsy avy amintsika zany fa avy amin'Andriamanitra. Tsy nisy nifidy ny ho fotsioditra nao mainty hoditra, tsy nisy nifidy ny ho tsoboly na ho ngitavolo, tsy nisy nifidy ny ho tsara-tare na ratsy tare, fa de zao samy misaotra an'Andriamanitra am'izay nomen'Andriamanitra antsika avy izika. Tsy azotsika atao mihitsy ny mirehareha am'izay mety ho fahatsara tarentsika, tsy azotsika atao ny manivaiva ny tanora na ny antitra arak'izany na ny zokiny, satria tsy azotsika ireharehana, tsy azotsika anakianana izy na izy zany. Ary zay natonga Nelson Mandela nigadra, satria tsy nanaiky an'izay izy. Ahoana moa ny fahatsoko no mahamainty hoditra ary ahoana ny mahamarina anareo, ny mahafotsy hoditra anareo? De nigadraina nandritra ny 7 taona izy. Saingy zao rehefa nigadraina nandritra ny 7 taona izy ka afaka teoriana de tsaroany zao tontolo zao hoe any misy olona nigadraina noho ny tsirariny ary niady an'izao zavatra efa nidivantsika zao de navoaka izy. Ary rehefa navoaka izy de zao ny teniny voalohany indrindra: mamela ny olona rehetra, mamela noho ny fitiavana an'Andriamanitra, noho ny fitiavako miparabelona, de zao mamela ny fahadison'ny ny olona rehetra na iza na iza, na reo zay nanagadra, na reo zay nanenjika, na reo zay tsy tia. Ary de nanjary ataotsika hoe icône mihitsy zay nazo ilazana azy, ny fitiavana sy ny famelan-keloka ity lehilahy ity. Ravako vitsy ny olona mahavita an'izany, vitsy. Zay no mahatonga ahitanao hoe saika eto ambonin'ny tany na any Frantsa ianao, na any Angleterre ianao, na any Amerika ianao, any Afrika Atsimo de maika betsaka, de ahitanao nitsangam-batony ity olona ity, satria nanova ny fijerin'ny olona. Fa ny faharoa de izao, fantatsika tsara taloha kely Nelson Mandela, Martin Luther King. Martin Luther King dia nivohy ny fitiavana. Anaroatra boky mihitsy moa hoe ny ery tiavana. Nivohy izy ny Martin Luther King de ny fitiavana. Anakoroa izy mitarika ny mainty hoditra, fantatsika efa ndrazahantsika indray manka teto Mofonay. Ny anankiray Malcolm X ary anankiray Martin Luther King. Malcolm X de nanaraka ny fivavahana silamo ary i Nelson Mandela kosa de nanaraka ny fivavahana kristiana. Saingy zao rehefa nitolona tamin'ny fahafahana de tsy nitovy hevitra mihitsy izy reo lahy, niady hevitra mihitsy. Ary Malcolm de niteny mihitsy nanao tamin'ny Nelson Mandela hoe diso ianao, lemenao ny mainty hoditra, lemenao amin'ny fitiavana sy ny fandeferana ny mainty hoditra, mampalemy ny tolo ny mainty hoditra. Izao fitiavana resahanao, fitiavana, fifankatiavana, famelana zao, mampalemy ny tolo ny mainty hoditra zao. Fa mila tezaina ny mainty hoditra hitrotra, mila tezaina izy tsy anaiky, mila tezaina izy ho romotra am'izao tsindry azo lena tsy vity vinjo hiaina ny mainty hoditra aty Afrika, aty Amerika zao. Dia tsy nitovy hevitra mihitsy izy mirahalahy, fantatsika. Satria Nelson Mandela araka ny fantatsika moa zany, de niezaka tsy hoe afetsena sanadriny vava, fa resy lahatra Nelson Mandela hoe ny fitiavana no ahafahana miatrika raha ohatra ka mampiasa hery eo anatrehan'ny fotsioditra de faharavana sy fahampotehana no aterak'izany. De zay no natonga ny fantatsika tsara natara Nelson Mandela niara niasa akaiky tamin'ny Kennedy izy. Ary zay no natonga ny olona tsy tia ny Kennedy, fantatsika tsara tia ny taona 320 sy 1900 nafaty ny Kennedy. Dia tsy zay loatra akory fa betsaka ny olona tsy tia ny Kennedy satria ny fandray tamin'ny mainty hoditra izy, fandray tamin'ny Martin Luther King izy, niezaka ny fandray, niezaka ny aino izy, niezaka ny tsokatra izy hoe manahoana tokoa, marina ve zany zavatra hita entany reto mainty hoditra rehetra, de niezaka ny fandray izy. Malcolm X koa kina de tsy ilaina ny fifandraisana amin'ny fotsy hoditra, mila miady mandray fedina sy ny tahaka zany. Fa izao inona ny efarany nandresy maty maro ty lasa maty moa zany na i Malcolm X na i Nelson Mandela, fa izao nandresy ny fitiavana
notoriny Martin Luther King. Tsy satria pastera teolojiana ty isan'ny teolojiana lehibe niara tamina université any Harvard, tsy nitovy raha teo koa ny fari-pahalalany Malcolm X sy Martin Luther King andray niara tamina université ambony pastera na biazana tamina fianakaviana indrindra fa kristiana de nivoy ny fitiavana nanova ny tantaran'izao tontolo zao. Inona moa reo olona anankiroa reo ry havako? Mbola tsy nitsinona raha oharina amy Jesosy Kristy tompo. Jesosy Kristy tompo no nitory ny fitiavana ary nanova ny tantaran'izao tontolo zao 2000 taona teo reny. Raha tsy teo moa ty fivavahana kristianina ty. Mbo azonao sary an-tsaina moa ny tantaran'ny fifamonoana talohan'i Jesosy Kristy. Ro firenena lehibe, ro civilisation lehibe talohan'ny civilisation kristianina. Ny civilisation grika, ny civilisation persiana, ny civilisation romane, zany rehetrany raha mamaky tantara anao de zao famonoana, raha latsaka, civilisation misy atana-tohatra, hierarchie mahatsiravina mihitsy, tsy fanaovana tsinitsiny, madinika, ny vehivavy, ny isan-karazany, mahatsiravina mijery miresaka ny tantaran'ireny civilisation reny raha mijery ny tantara ianao. Fanovany ny fivavahana kristianina zany no ny amy Jesosy. Ary de eto ry havako malala, tokony ho fantatrao fa tsy misy fivavahana eto ambonin'ny tany na aiza na rovina mana fahamboniana miresaka ny fitiavana tahaka ny vavahana kristiana. Tsy mahita ianao, sarotra moa teny hoe mandana manandrana, ty zahatra tsy fanandrama, vavahana tsy andrana, fa tsy ahita ianao, tsy mahita fivavahana miresaka fitiavana tahaka ny vavahana kristiana ianao. Tsy misy arena tonga ny Gandhi vaky vava miteny manao hoe mbola tsy nahita fivavahana tahaka ity vavahanareo ty. Mamaky an'ity baibolinareo ty, de resy lahatra fa mbola tsy nahita fivavahana tahaka ny vavahana kristiana. Saingy ny mampalahelo ahy de zao, tsy ainanareo Mahatma Gandhi ny filazantsara na ny baibolinareo mantsy ny kristiana. Ravako malala, tena kristiana marina ve isika? Tena nandray an' Jesosy marina ve isika? Tena resy lahatra ny fitiavan'Andriamanitra marina ve isika am'izao katoky ny krismasy zao? Tena tsapatsika tokoa ve ny tenin'ny Jaona hoe ry malala, raha izany ny tiavan'Andriamanitra atsika de aoka mba tampotampony ataon'ny Jaona. Ravako malala, mifakatiavy nareo mianakavy ao an-tokantrano ao. Aza mety sarahany materiel nge azo tadiaviny, materiel nge tsy makaizy, tsy hoe manamaivana an'izany sika, sanatry ny vava. Azo ny tompo menanao amin'ny fotoana rehetra zany. Be de be ny olona tsy nanana na inona teto am'ty zao tontolo zao ty, fa ny men'Andriamanitra be de be. Ary be de be ny nanana teto am'ty zao tontolo zao ty, fa tsy nitondra na inona ny ala teto. Hoe Alexandre le Grand, raha niala tety am'izao tontolo zao manao hoe asehoy oro tamin'ny maty, asehoy ny tanako hitany zao tontolo zao, fa hoe iny Alexandre lehibe teraka teto am'ty zao tontolo zao ty, tsy nitondra na inona, fa rehefa miala eto am'ty zao tontolo zao ty, de asehoy hitany zao tontolo zao, fa tsy nahatondra na inona niala teto am'ty zao tontolo zao ty. Ny materiel fandalovana, tsy afaka mitondra na inona eto am'ty zao tontolo zao ty. No zany, rehefa tian'Andriamanitra ho anao ny materiel omeny zany, ary rehefa tsy tian'Andriamanitra ho anao, azo ny alano anatin'ny ray mpimaso zany. Fa izao, ny arena de zao, ny namana, ny mpiarabelona, ny fitiavana. Ny fitiavana ny mahatonga anao manana fetanam-po. Tsy ny vola, tsy hoe tsy ilainy zany, fa zany fitaovana hoentin'ny ty namana. Fa tsy zany akory mampianana fetanam-po. Ny fetanam-po, le pain intérieur hoy Jesosy, lay fedanana anaty, zay ny tena mampiavaka ny vavahana kristiana. Zay ny teniny Jesosy vao nitsangana tamin'ny maty Jesosy, de zao ny teniny tamitsika. Fedanana ho anareo. Avako malala, akatoka ny krismasy sika, mifankatiava, tahaka ny tiavany Kristy atsika mianakavy, tahaka ny tiavan'Andriamanitra atsika, nomeny ny zanany. Aza mainka andevoziny materiel, aza manaiky ampidiany materiel, ny zavatra hita maso, aza mety manaiky ampidiany fiadikevitra,
aza manaiky ampidinina ampisarahany ny idéolojia samihafa, aza manaiky ampisarahany fahasamihafana fa ny fahasamihafana misy foana na roviana efa nisy zany satria zay ny fototra nanaovan'Andriamanitra zao tontolo zao ny fahasamihafantsika no zany de zao aza manaiky ampisarahany fahasamihafana fa aoka manaiky ampiraisy ny fahasamihafana. Zay le tenenin'ilay théologiana protestante anankiray antsoina hoe Oscar Kuhlmann, ny voiny antsoina hoe unité dans la diversité, tsy hoe unité dans l'uniformité akory hoe atao mitovy hevitra daholo tsika mianakavy, atao mitovy fomba fisaina daholo tsika mianakavy, atao mitovy akanjo daholo tsika mianakavy, atao mitovy fiarakodia daholo tsika atao mianakavy, atao mitovy daholo ny lokon'ny trano, zay vao atao hoe raha iaina. Tsy zay mihitsy, tsy zay tadiavin'Andriamanitra. Tadiavin'Andriamanitra dia ao anatin'ny fahasamihafantsika mianakavy io, fahasamihafan'ny fomba fijery, fahasamihafan'ny biky, fahasamihafan'ny volokoditra, fahasamihafan'ny fahalalana, fahasamihafantsika mianakavy ao anatin'io ny fankatiavantsika. Ary ny fitiavana no mahavita misongona sy mihoatra izany fahasamihafana zany. Tsy ny fitiavan'olombelona akory, tsy ny fitiavana filozofia akory zay tenenin'ny Platon, satria misy antsoina hoe amour platonika, ny agape moa tsy de fantatry Platon loatra fa ny filia platonika de zao tsy zay akory fa lay agape-an'i Kristy, lay fitiavan'i Kristy no ahafahantsika misongona ny fahasamihafana. Afaka malala Krismasy ny andro de ny afatry ny tenin'Andriamanitra ndao hifankatia. Iravakisika tompo am'soranao zahay noho ny amin'ny teninao azonay novakina amin'ny taonanay hifankatia. Sarotra tompo am'izao andro zao ny mifankatia hitanao zany, mahantra fitiavan'izao tontolo zao, mora misaraka, mora mifankahala, mora mifampiatsara velatsia, mora mifampiandany satria tsy mahatsiaro ny fitiavanao. Sotra tompo am'izao Krismasy zao fa mahatao aminao atsiaro ny fitiavanao zahay, atao aminao atsiaro ny fifankatiavana, atao aminao atsiaro hibanjy ny fifankatiavana. Mamela anay tompo raha tsy mifankatia zahay, fitiavan-tena anay no mahatonga anay tsy mifankatia. Dia avelao heliko izahay, atao amin'izahay am'izao Krismasy zao hijery lay tranonombonao, ny fanetretenanao, atao amin'izay hijery lay fihinanam-bilona natorianao, anananay fanetretena, atao amin'izay hijery lay kintany fahazavan'ny Krismasy, ny taritarananay amin'ny fitiavana. Tompo, avelao heliko izahay raha tsy mahay mifankatia fa taony kosa hifankatia. Ianao no mahay manova olona, tsy mahay manova ny fonay zahay, tsy mahay manova olona zay tompo, fa ianao ihany mahay manova olona. De ovay ny fonay rehetra, ho fo madio, ho tia nama, ho tia havana, hifankatia. Misaotra Jesosy.